Vaovao hafa tanteraka kosa indray ary fahatantoka tanteraka ho an'ny fanjakana ny fisian'ny mpiasa-panjakana matoto raha ho an'ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanavaozana ny raha-panjakana dia mahatratra any amin'ny 50 ny isan'izy ireo tokony andraisana fepetra entitra izy ireo raha ny fanazavana izay noentin'ny talehiray ao anatin'izany ministera izany. Fanampanazavana. 12 isanjaton'ny mpiasa ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanavaozana ny raha-panjakana dia mpiasa-panjakana matoto araka ny fanisana farany tanterahany ministera. 770 ny totalin'ny mpiasa eo anavin'ny ministera ka ny 20 amin'ireo dia mpiasa-panjakana matoto avokoa. 920 ny mpiasa ECD ary 130 amin'ireo ny mpiasa matoto ao ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanavaozana ny raha-panjakana. Technique mamarintana ny fonctionnaire fantôme moa zany marina aloha zany méthodologie de recensement liste anankitelo ny tao anatiny. Misy voalohany liste avy amin'ny ministère en finance et du budget izay avy eo amin'ny direction en solde ny nazahoana anazy. Misy ihany koa ny liste ny personnel ny ministère izay avy eo amin'ny direction personnel ny ministère nazahoana azy. Ary ny liste fahatelo ny liste ny nanao recensement. Rehefa natao zany rapprochement n'ireo liste telo ireo dia mivoaka fotoany atao hoe fonctionnaire fantôme. Fonctionnaire fantôme zany famaritana anazy misy an'le atao hoe notion d'assiduité ao anatin'izay. Misy ny olona rehefa fandraisam-bola izy dia tonga hitanao izy hoe mandray vola kanefa tsy tonga miasa amin'ny fotoana tokony hiasana. Misy izy tonga miasa maraina tsy miasa izy ny hariva. Izay koa zany no tiana hisariana ny tompona andraikitra rehetra satria ny tompona andraikitra ny lehibe zany no manaiky an'ireny zavatra ireny koa zany indraindray mahatonga ny fisian'le fonctionnaire fantôme mbola présent eo anatin'ny système antsika ka maromaro zany ny responsabilité tokony atao anatin'le izy. Mariana fa hatreto dia tsy mbola misy ny antotanisa mazava sy mitombona mikasika ny tena isan'ny mpiasa-panjakana eto amintsika. Fantatra kosa fa mahatratra 509 miliara ariary ny fandaniana ataon'ny fanjakana amin'ny fanefana ny karaman'ny mpiasa-panjakana. Amina miliara maro isan-taona ihany koa mivery amin'ny kitabom-bola panjakana noho ny fisian'ny mpiasa-panjakana matoto. Fikasan'ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanavaozana ny raha-panjakana ny anitarana ny fanisana ny mpiasa-panjakana eo anivon'ny ministera Isatsokajiny.